Vatsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Vavaka sy tompoko. Ilay tompo Andriamanitra io, Andriamanitra fahazavana, nanome Jesosy Kristy zanakao. Ianao Jesosy ilandatsaka ny ranao famonjena sy fanavotana anay. Niraka ny fanenao masina ambao aminay. Mankalaza anao zay Andriamanitra ray sy zanaka rehefa nay masino, raha mahatratra indray aho izao atalata izao. Tsy raha tena tanjaka izany na finiavana koa, famindram-po lehibe avy aminao. Koa ndraiky zay mitsaoka, mamevonahitra, mankalaza anao, eny miankohaka alohan'ny fiandriananao, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra n'Andriamanitra rehetra. Tsara ry mpanao tsara. Dia raha tsy mankalaza anao zao rehetra izao, ny zava-boary izay nataonao hoe tsara indrindra, ary ihany koa ny olombelona izay tena tsara indrindra, dia mankalaza ny tsipitsaka anao. Indrindra moa fa izahay zanakao, asan'ny tananao, eny novanao tahaka ny endrikao, ary nataonao indray ho manana ilay fanahy masina. Tsy mendrika antsonaranao aza tompo, dia mitsaoka sy mamevoninahitra anao, mankalaza anao amin'ity ora sy fotoana ity. Diovy amin'ny aranao sarobidy Jesosy, fa mpanoto zahay, tsy mendrika antsonaranao, ary mangataka ilay fanahy masina tokoa hiasa mahery teny anatinay. Anovan'ny fonay vato ho tahaka ny fonao Jesosy, fonofo, antra, tia namana, be famindram-po, ary mamelaloka mandrakariva. Ekeo anitra kasitrana antrenao tompo, ity vavaka ity, ary zao fotoana izao, amenaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manakera avy Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ny zona maniry mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Mbola mpitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay fitorontsika amin'ity andro ity dia araka izay voalahatra ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy, ny andinin'ny fahinambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny faha-raika amby roapolo. 2 Corinthiens chapitre 5 16 à 21. Amenaran'i Jesosy. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka nofo isika. Eny, na dia nahafantatra ny Kristy araka nofo aza isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra, izay nampiavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy, sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Dia izao, Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy, ka tsy nanisany fahatsoany, ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy zahay, toa n'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'i Kristy zahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ne nareo. Izay tsy nalala ota dia efa natao ny ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Amen. Ireo fomba andresentsika ny fahavalo, izany ny lohahevitra izay mandinitsika amin'ny andro ity ravana. Ary fantatsika moa fa ny fahavalo dia Satana, ilay anjely izay niodina tamin'Andriamanitra ka nazera tetỳ an-tany. Miasa manao izay ho afany izy handresena sy amitehana antsika zanak'Andriamanitra. Izay no ilantsika ny hery avy amin'ny tompo, ilantsika ilay fanahy masina mba hiasa ao anatsika, hanovantsika mandrakariva isan'andro, hitovy endrika amin'ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy avy any Nazareta izany. Alohan'ny hijerentsika ireo fomba samihafa nomeny tompo tokoa ahafahana mandresy ilay fahavalo dia Satana izany, dia mila fantaritsika ihany koa ireo fahatsoana tanterahantsika matetika ka manakana ny fanoherana ny ratsy. Voalohany amin'izany dia ny fanadonoana sy ny tsy firarahiana ny fitiavana an'Andriamanitra. Ao koa tsaroantsika isan'andro fa
tian'Andriamanitra isika. Ary Andriamanitra koa dia miandry izany fitiavana izany avy amintsika. Araka ny teny hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao mifofa na saina ny tenanao manontolo. Faharoa dia ny tsy fahalalantsika ny lova omen'Andriamanitra tahaka ny fahefana mandresy ny fahavalo. Ary dia amin'izany dia mila mamaky sy mandalina ny soratra masina isika. Lova omen'Andriamanitra hoe eny tokoa ry havana, lova omen'Andriamanitra antsika ny fahefana handresy ny fahavalo. Mila averimberina vakian'ny maso, eny ny sofina, eny atao an-tsaina sy ao am-po isan'andro. Ny tenin'Andriamanitra azotsika matsiaro izany. Fahatelo amin'izany fahatosoana tanterantsika matetika izany dia ilay tsy fihetsehana na antsoiny teny frantsay hoe passivité, manakana ny fandovana ny fandresena ny fahavalo. Efa nomen'Andriamanitra antsika tokoa ny fahefana rehetra, ary dia tsy maintsy ampiasaintsika izany fahefana izany mba handresantsika ilay ratsy. Koa tsy fahefana napetraka fotsiny dia natolotra dia navely eo, fa fahefana tsy maintsy ampiasaina handresantsika izany fahavalo izany dia Satana sy ny firongony. Fa efatra dia matetika tsy mankasitraka ny soa omen'Andriamanitra isika zanak'Andriamanitra. Tsy mahay mankasitraka ny olona rehefa tsy manam-pitiavana izy, ary raha madio ny eritreritrintsika dia mahery vaika ny vavaka ataontsika. Ahoana ary no ahafantarantsika fa madio ny fontsika? Fantatsika raha madio ny fontsika raha mitondra ireo voankazo izay omeny ny fanahy masina isika, dia ny fitiavana, ny fiadanana, ny fahatsarana, ny fifaliana, ny faharipo, ny fahamoram-panahy, ny fanaovan-tsoa, ny fahamarinana, ny fahalemim-panahy, ny fahaononam-po. Fa izay eritreritra sy fiteny, fihetsika, resaka, fomba fanao, ataontsika ve maneho izany vokatra ny fanahy masina izany. Ireo no zavatra vitsivitsy izay ampatsevon'ny tompo amintsika ny amin'izay fahadisoana tanterantsika ka manakana ny fandiovana ny ratsy. Inona ary ny tokony atao mahalohan'izany? Antsoin'ny tompontsika ry havana mba tsy anamban'ny tena manoloana ireo zava-mitranga, fa tsy ary fahazanak'Andriamanitra isika. Esory eo am-po sy ao an-tsaina ireo fanivahivana ataon'ny Satana, fanaovana tsinitsinina ataon'ny devoly, fa olom-baovao isika ao amin'ny Kristy, araka ny teny izay anovakitsika teo dia Korintianina faharoa toko 5:7. Ao koa tsika tsy hamenina melotena ka hanao izay fanambaniteny izay, fa ny olona izay navela eloka rehefa avy ny bebaka dia nomen'Andriamanitra famindram-po tanteraka. Ny fandraisantsika izany famindram-po izany, ny faneketsika fa tian'Andriamanitra isika eo amin'izay toerana misy antsika androany, izay no hery azontsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra anio. Ekeo ary ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Averimbereno am-po mandrakariva fa tia ahy Jesosy ary zaho dia zanaka mahalala an'Andriamanitra. Rehefa averimberintsika ao am-po isan'andro, eny andro aman'alina izany, dia izany teny izany no ahafahantsika manohitra ny zana-tsipika alefa n'ilay ratsy izay mamafy lainga ao an-tsofina sy ao am-pontsika. Faharoa, tsarovy ny lova omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ilay fandresen-dahatra ao anatintsika. Ny teny, ny fihetsika, ary izay rehetra tanterantsika isan'andro izany. Rehefa mitoetra ao anatin'izany tsika ka mitoetra tokoa ary matsiaro izay lova omen'Andriamanitra izay, andresantsika lahatra ny fontsika, dia atotr'Andriamanitra miaraka amin'izay koa ny hery rehetra ahafahantsika manao ny sitrapony. Fahatelo, ianaro tsara ny tenin'Andriamanitra, dinio ny toeranao manokana mahalohan'izany. Soraty izay hafatra omen'Andriamanitra anao,
eny angony ny teny izay voarainao, tadidio alamino sy sokadio tsara isaky ny loha hevitra. Ambarao mafy amin'ny vavaka ny tenin'i Jesosy ho anao, anatin'ny finoana sy ny fahamatorana noho ny amin'i Jesosy Kristy. Izany tenin'Andriamanitra tafahorona tsara ao am-ponao zany no azonao manohitra ny fanangolen'ny devoly, ka toera ny fiadanana sy ny fitiavana ao am-ponao. Ry havana, ny Tompo dia mamentsika izany fitaovana izany ahafahantsika manohitra ilay ratsy, ilay fahavalo izay manatanteraka izay ho afany. Efa resy izy, fanjakany efa rava, fisaingy izao raha tsy manohitra isika dia indro fa mbola manan-kery eo amin'ny fiainantsika izy. Toero ny ratsy ary mankatoavana Andriamanitra amin'ny fonao rehetra noho ny fitiavana azy. Izay mety latsaka ao anatin'ny fatriky ny fahavalo intsony, satria sarotra ny fiainana hoe nantoe zava-misy. Fomba hahafahana mitahiry ilay fahefana amin'ny ratsy zany. Noho izany toero ilay eritreritra fa mafy ny fiainana dia manao ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na misy ny toe-java-misy izay manahirana ka dia hiala aminy sanatria. Fa hoy ny Tompo hoe fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Dia nio mandrakariva ary ny fonao ary fantapataro isan'andro izay tena ao anatinao. Mangatahiry amin'ny Tompo, mifinahy isan'andro, midera azy amin'ny fotoana rehetra, amin'ny lafiny mpiainana rehetra. Rehefa totso fahoriana isika aoko hitoetra amin'ny fiderana fa ny Tompo Jesosy miady ho antsika araka ny teny tokoa hoe ianareo angina fizaho niady anareo, araka ny Ekisodosy 4:12 ny andininy 4:12. Mereza matanjany Tompo amintsika amin'ny herin'ny fahirezany, ho azy ny voninahitra antsika ny fiadanany. Misaotra Tompo. Amen. Jesosy malalo dia mahatsiaro tokoa izay ny famindramponao sy ny fanatrehanao isan'andro. Na tsy mendrika ny sonaranao zahay ka maniasia eny an-dalana eny dia fantatre tokoa fa Andriamanitra tsy miova ianao, omaly, anio ary mandrakizay. Ny fitiavanao dia mitoetra ary ny famindramponao dia miasa ty anatinay tsy tapaka. Izany Tompo mahatonga anay hitoetra eonao koa araka ny teninao hoe mitomoy ramiko ianareo. Eny Jesosy, te toetra aminao zahay mba hitoeranao tokoa ny fitiavanao ty anatinay. Ampianarao izay mba hanana ilay fahavononam-panahy. Eny isika-ponitra hikatsaka ny tavanao isan'andro amin'ny fotoana rehetra. Fa ny vavaka ny manova zavatra tokoa ary ny koa miantso mandrakariva ianao hoe vavaha mandrakariva ka aza mitsahatra. Eny Jesosy, ianao dia maniraka ny fanahinao ampatsiahy izany isan'andro. Ka na hivily amin'ny ankavizana, hivily amin'ny ankavanana, ny sofinay dia andre ao ivonay manao hoe ity no lalana ka andehana. Misaotra Jesosy noho izany. Dia anao nideranao janao ny voninahitra ary tompony Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa amin'ny kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny heriny fampiraisana avy anao fanay masina, filay Satana sy ny fahavalony sy ny firongony kosa fahavalonay, tidina sy roana mankany amin'ny farihy rehetra fo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tompo malalo ary tsy mandrakariva ny ranao, hanadio, hanafaka ary haro anay, hanasitrana anay fo, saina, fanahy, ny tena any amin'ny mpitsoro mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay velona masina manankiry avy Nazareta no zona manisy mangataka izany vavaka izany. Alleluia.